ampifaliana indray revana ny fionantsika amin'izao sabotsy a farany herinandro zao a azontsika miainy ny tenin'andriamanitra mahafantatra ny sitrapon'andriamanitra ihany koa dia misaotra an'andriamanitra tsika amin'ny zavatra rehetra koa ho anareo zay olona voantso malalo amin'andriamanitra ray sy voatahiry an Jesosy Kristy ampitomboana ho anareo ny famindram-po sy ny fiadanana ary ny fitiavana amen. Sabotsy 20 jona 2022 fibajiana antsika aloha hevitra hoe any tompo ny fahefana andeha ravana idera sakalazan'andriamanitra isika. Mirafy rambavao an Jehova fa efa nanao fahagagana izy, ny tany ankavanana sy ny sandra ny masina nahavitany famonjena. Jehova efa nampahafantatra amin'ny famonjeny teo masin'Jetilisa nanehoan'ny fahamarinany. Efa natsiaro famindram-pony sy ny fahamarinana tamin'ny taranak'Israely izy. Efa nahita famonjen'Andriamanitsika ny vaza-tany rehetra. Amen.
hivavaka isika. Andriamanitra mpanavitra tao amin'i Jesosy Kristy ianao. Mankalaza sy midera me voninahitra narinao masina izay. Tompo, mahatsiaro teny izay fampanota, ko mandohariko eo anatrehanao, miaiky eo fahatsoanay, mamindra foana ary mamela ny erikay. Fanahy midira, manjaka ty anatinay amin'ny fianona ny teninao mitondra famonjena, ka ny mafisana ivaozanay amin'ny finoananao fa anao ny fahefana. Anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Ny mifinainao antsika amin'ny teny tery havana malala dia ho hitanao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Apokalipsy toko 5 andiny voalohany ka hatramin'ny 10. Mivako toy izao anaran'i Jesosy. Ary hitako fa indro nisy boky voasoratra tato anatiny sy teo ivoany, voapetaka mafy tamin'ny tomboka sy 7 teo an-tanana ankavanan'ilay mipetraka teo ambony seza fiandrianana. Ary hitako fa indro nisy anjely mahery niantso tamin'ny feo mafy hoe iza no mendrika hanokatra ny boky sy hamany tomboka seny? Ary tsy nisy tany an-danitra na tetỳ an-tany na tany ambany tany masokatra ny boky nanajery azy. Ary nitomany mafy aho satria tsy nisy hita miendrika hanokatra ny boky na hijery azy. Ary ny anankiray tamin'ny loholona nanao tamiko hoe aza mitomany, indro ny liona avy amin'ny firenen'i Joda dia nisolofon'i Davida no efa maharesika hanokatra ny boky sy hamany tomboka sy 7. Ary hitako fa indro teo ampovoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-manan'aina 4 ary teo afovoan'ny olona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono, nanangan-tangotra 7 sy maso 7 dia ny fanahy 7 n'Andriamanitra ny raha nakany amin'ny tany rehetra. Ary tonga izy ka nandray boky teo an-tanany ankavanan'ilay mipetraka teo ambony seza fiandrianana. Ary rehefa nandray ny boky izy, ny zava-manan'aina 4 sy ny olona 420 dia ninkoka teo anatrehan'ny zanak'ondry, sady samy manana lokanga sy lovia volamena feno titikazo manitra izy dia vavaka ataon'ny olona masina izany. Ary nirafirambo avao izy ka nanao hoe ianao no mendrika haka ny boky sy hamany tomboka seny fa voavony ianao, ary ny rahanao no nanavotanao ho an'Andriamanitra. Olona avy amin'ny foko-pihena rehetra sy ny samihafa fiteny sy ny olona ary ny fihena rehetra. Ary efa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitsika ireo, ary manjaka ambonin'ny tany izy. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao ny fiadanana. Hofinaina ho antsika anio ka resitsika teo Apokalipsy toko 5 dia voaloka hatramin'ny 10. Boky nosoratan'i Jaona apôstôly tamin'ny fahitana tao aminy. Nanambaraniny amin'ny Jesosy ilay zanak'ondry hitondra famonjena sy hanafana ho an'ny rehetra izay mino sy manaiky ho famonjena ho antsika. Koa antsony isika ry havana, minoa fa i Jesosy dia nandatsaka ny rany ho fanavotana antsika. Jesosy nandatsaka ny rany fanavotana antsika. Ho ny andiny fasivy. Ambarany andiny ity reto ry havana fa ny fahatongavan'i Jesosy dia hitondra fanavotana ho an'ny rehetra. Tena zava-dehibe izany satria ny ainina fony ary ny rano nalatsana. Tsy nanavahana iza na izy izany fa ny olona rehetra maneran-tany izay manaiky ho dioviny ao anatin'ny fahotana. Sarobidy amin'ny tompo izao sy ianao satria nandatsahany rano. Ka dia izao aza misalasala intsony fa vitan'i Jesosy Kristy ny asa-pamonjeny. Ary aza mitady mpamonjy hafa intsony fa izy no ilay tokana andran'Andriamanitra hanavitra antsika. Fa ny hafatra faharoa dia izao hoe manome antsika fanjakan'Andriamanitra izy. Zava-dehibe izany. Manome antsika fanjakan'Andriamanitra izy rehefa mino azy ianao. Noho Jesosy dia tonga fanjakam-pisorona ny fiangonana. Hany ka afaka mifandray mivatana amin'Andriamanitra. Tsy misy mpanelanelina avokoa. Araka izany, izay mandray an'i Jesosy dia manana fifandraisana feno amin'Andriamanitra. Fa afaka manatona azy amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny atao rehetra. Misokatra ho antsika ry havana ny fanjakan'ny lanitra izay santarina dia ny ety an-tany amin'ny alalan'izany fifandraisana izany. Aza vela izy asakana anao tsy isan'ny vahoaka amin'ny fanjakana. Ho feno fifaliana ianao satria vahoaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra na mbola miaina ety ambonin'ny tany azy. Saina izany ry havana, raisy izany ho voninahitr'Andriamanitra. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra no mofinaina nomenao anay izay milaza fa i Jesosy ilay zanak'ondry dia mitondra famonjena sy fanafana ho an'ny olona rehetra. Koa inoana izy fa nandatsaka ny rany ho fanavotana antsika sy manome antsika fanjakan'Andriamanitra. Vavaka izay Tompo, ny tompon'anjara sy ny vahoakanao hiatrika fotoana raha-pitso eto am-piangonana dia ny amin'ny voka-dehibe tsy maintsy ho tanterahana. Misaotra anao izay ny amin'ny fotoana omenao anay izany. Manolo tenao anao izay ary manavao ihany koa ka miaraka aminao amin'ny androm-piainana rehetra
dia tahio ny fiarontenanay ho anao amin'ny fiainana famonjena dia ny teninao. Tompo, tahio ny firenenay, esao ny nosonay, homba ao ireo manana raikitra amin'ny fitsaboana ka hosotranonao ireo marary, ampirizinao ireo manamanjo, anohanao ireo mareo zokiolona ihany koa, ary aminjenao ireo mahantra sahirana, tsinjovanao ireo any ampigadrana. Tahio ny asa tsy ny fihazakazanay, ny fianarana, ny fikasana rehetra, ny vavakay, dia ataony anaran'i Jesosy Kristy ilay mpanavitra anay, efa nitsangana tamin'ny maty, ary nampiandrinay ny vavaka manao hoe: ranay eo izay ny an-danitra, ao masina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, etsy an-tany ho taky ny an-danitra. Meo any an'io izay anona sahaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitonanay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isa fotoana riavana ny tsodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ho an'ny havana rehetra iray finoana anie ny fiadana sy ny fitiavana mba amin'ny fitokiana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny homba izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety lefy. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.